Botra iray izay nitondra mpandeha miisa 220 saika hitsoaka nitsokosoko tany Mayotte no tratehaky ny ampitandro ny filaminana avy amin'ny tafika an-dranomasina ataony Ozibe. Ny aliny alatsinainy lasa teo ankoatra io sambo iray izay nitondra solika 470 bidon ihany koa sy zava-pisotro mahamamo maro saika ondrana tany Mayotte ihany koa no tratehaky ny andron'io. Taoriany fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Henri Florian. Olona miisa 220 sy lasantsy 70 bidon de 20 litres ary vanille milanja 4 kilao. Niaraka tamin'ny mpanamory miisa 3 saika hitsoaka antsokosoko an'ny nosy Mayotte no tratehaky ny tafika an-dranomasina ao Nosy-Be. Ny aliny alatsinainy lasa teo. Fampitam-baovao ara-potoana azo avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahatratrarina ireto mpiondra antsokosoko ireto. Ici la coque rail manana moteur 40 chevaux et misy olona roa miaraka aminy mitondra toka folo carton. De misy koa zany le botry le mitondra anarana Toliameva. Misy koa zany mitondra olo misy 20 misy 40 ny olo mavety tseky tsota. De misy olo telo moa zany le mpanamory an'le botry. Izy moa zany nisy fiaraha-miasa tanterina moa zany nazahoana an'ilay vokatra. Nikasa hiala tao amin'ny port cratère Fokotany Dar es Salaam arrondissement Jamanjaro Nosy-Be hihazo any Andavatoby Antanety-Be andrefana distrikany Ambanja. Ity lakoko nitondra mpandeha antsokosoko ireto ary izay vao mihazo any Nosy Mayotte raha ny fanazavana hatrany. Matotra ny fiara-miasa misy eo amin'ny sampitandro filaminana raha ny fanazavana. Ahitambokatra foana ny tagna maro ny fandriam-pahalemana izay isoratsika ny vahoaka izay manome ny vaovao tsy tapaka ary ara-potoana amin'ny mpitandro filaminana. Mariana eto koa fa ahitana vokatra koa le fiara-miasa izay misy eo amin'ny détachement marine ny Nosy-Be sy ny gendarmerie nationale satria miara-miasa eo ampikarohana na mpanantanterahana zay vaovao azo zay. Be fa misy ny opération mixte izay manera ny sistaniny Nosy-Be ary misy ataonay koa atao hoe opération en mer izay manerana ny nosy madinidinika atao anatin'ny distrikany Nosy-Be sy ny sistaniny Ambanja. Nandritry ny fidinana ifotony izay nataony tafika an-dranomasina atao Nosy-Be tamin'ny toerana io ihany koa no nahatratrarina lakoky iray izay nitondra lasantsy 40 bidon sy zava-pisotro mahamamo ary sakafo maro samihafa. Ity farany izay mikasa hitaditra olona antsokosoko ho any amin'ny nosy Comore.